miaraka amin'ny faribolana sandatra isika nio atao anatin'ny ndao amaky boky. Faribolana sandatra izay niforona tany amin'ny taona 80 tany hoany. Ny antom-pisiny dia hidinika momba ny literatiora, miara-mandinika, miara-manapa-kevitra, miara-manatanteraka. Izay ilay fotom-pisainana faribolana sandatra. Ranjazana mihoatra ny zoky be tao dia tao isy lofo José ary teo ilay. Taty aoriana nihitatra ny mpiara-midinika tao anatin'izany faribolana izany dia tonga tao ry Nalosora Valtera, tonga tao ry Elira Jonarson, dia nisy ireo olona mpitaridalina sasany tahaka andry Aernia sy ny namana sasany izany miara-midinika tao anatin'izay. Efa 10 taona mahery vao nanao hetsika anankiray dia ny hetsika zany tamin'izay fotoana izay dia mifandrafetana fandaharana momba ny literatura tao amin'ny Radio Madagasikara tamin'izany fotoana izany. Dia isy lofo José no nandraikitra ny famakinan'io fandaharana literatura izany tononkalo sy hira natao rehefa lahady. Zay zany no vokatry ny dinika voalohany. Midina mora dia pen'ny Elira Jonarson. Midina mora mameno ny saiko ny fahatserovana. Manafosafo ny sandriko izy raha kofanaly kely ny lalana ny rahana ary te amina ny eritreritrao saingy voasingotra ny lambany tampotampoka teo votonando ny maso. Rehefa nandeha ny dinika dia tafiditra tao anatin'ny dinika ny famoaham-boky satria tena nanahirana izany tamin'ny taona 80 ankoatra ny mpanoratra ny fandaharam-pianarana izay nahazo tombony. Navoaka ny boky mba hisy mpanoratra vaovao hipoitra fa tsy ho mpandimby. Ny mpanoratra tsirairay avy dia maizy azy ihany no avoaka fa tsy azo ampitaina amin'ny olon-kafa iny ary tsy azo tombiasa amin'ny olon-kafa. Fa hoe ahoana ny atao mba hisy ianarana vaovao hipoitra. Zay zany napetraka ny faribolana. Tavavoaka ny boky voalohany taona 80 izay ny sarivo. Nodinina indray ny manaraka. Ny sedra olana trany nefa ny famoahana ny boky. Misy teny vazaha zay tsy adiniko angambo zay mandrapahafatiko tadidiko foana hoe on exporte pas des poèmes tamin'izany fotoana izany. Mpanota boky anankiray no niteny an'izany ohatra ny teny manakivy be zany teny zany. Kinanjo Elira Jonarson manokana dia manana fifandraisana amina olona be dehibe izy. Dia nitenen'ny olona anankiray izy hoe tia misy vola moana amin'ny bokinao. Dia nilatsaka be tao anatin'ny fisainana Elira Jonarson nefa ilay fisainana faribolana le hoe tsy mihevitena fa mihevitra ny firenena. Dia tonga izy tao amin'ny mpiray faribolana hoe nahita vola ahafahana mamoaka boky 2 arivo ho anale izy fa aloha hamoana amin'ny faribolana tamin'ny 150. Dia navoaka ny boky tontolo isainana nahafahana namoaka anaran'olona 250 teo eo. Zany amin'izany ary dia tena nafinaritra be satria efa mba tsy Antananarivo rery le olona namoana an'ilay boky fa nisy avy any amin'ny faritra hafa ihany koa. Tonga hatrany ivelany boky navoaka amin'ny faribolana sandatra miisa 5 izy amin'izao fotoana izao. Ao ny Antsatonkalo, ny Sombitantara, fa tsy nijanona tamin'ny soratra fa nampidi ny tononkalo mivantana ihany koa. Nanolo-tanana ny vokolo allemand cercle germano malagasy hoe afaka manome trano indroanareo zahay. Dia mpanoratra tany amin'ny 20 mahery tany no niarina napa-kevitra fa hiantso-piaino dia zay maky tononkalo. Antsatonkalo nataonay anaran'izany antikanany teny frantsay hoe lecture poétique. Dia niantsa tao zany zay dia nahita n'iny ny tompona andraikitry ny le vokolo allemand zany dia nahita hoe to be olona be satria ny Allemagne zany antsatonkalo zany olona 20 eo ary saika le olona 20 reo dia olona mpikaroka, olona mpandinika fa tia tena olona piti mihitsy dia hoe zay le tanjonaika. Dia hozy izy zareo zany hoe aleo fa ampidirina ao anatin'ny tetikasana io. Dia nanomboka tamin'ny taona 20 zany mandrakity ny androany dia misy an'io antsatonkalo io indray mandeha isam-bolana ao amin'ny zareo 10 volana ao anatin'ny herintaona. Nandrandra bentso azy ianao tamin'iny aliny ny otiala elo mamy teo antsahany tadidy. Nandravitreritreritr azy tamin'ny nofy
tsy teratry ny tory fa natera-javanelina serana tan-tsaina. Anisan'ny nampalaza ny mpanoratra ihany koa ny gazety na dia tsy resy lahatra loatra raha mpiray faribolana tany am-boalohany. Taty-ariana moa zany ahy zany dia namorona gazety ho an'ny faribolana sandratra, gazety ambioka. Za no namorona ny gazety io tao anatin'ny faribolana, izay tsy naresy lahatra ihany koa tany am-piandohana fa taty feno 20 taona mahery izy amin'izao fotoana izao dia hafaliana lehibe ho azy zany fa mbola velona le gazety, mbola velona any tsy miresaka io afa-tsy literatura malagasy, tsisy vaovao politika ao, tsisy vaovao teokarena ao, tsisy adihevitra momba ny fahasalamana ao fa dia zao literatura raha fotsiny izay nampimety amin'izany hoe iza ny vidy gazety ka literatura fotsiny ny ao anatiny dia misy le mividy gazety. Ankehitriny miisa 520 ireo mpiara-miodina ao amin'ny faribolana sandratra ary dia miara-mifarimbona amin'ny tononkalo mitety vazatany, ny velan-kevitra, ny fampitiavana ny olona ho tia vaky-boky. Ny faribolana sandratra dia miezaka nanao boky arak'izay azo atao ary mba homora ho azon'ny olona hovidiana zany reny boky reny. Dia eto zany manaitra antsika ny olona tsy mikolokolo ny sainy dia karazan'ny olona mamono tena ihany. Fitaovana manokana, fitaovana lehibe ahafahana mikolokolo ny sainy io ay makafy zavatra tsara ny boky literaire, miteny tononkalo zany, ny boky sombin-tantara zany, ny tantara foronina, ny tantara fandefa amin'ny radio zany zay matimatesanay ao amin'ny faribolana sandratra, ny isa isan-karazany regny, ny tononkira dia miezaka manao an'izy ho tsara zany zay mba soratra lovain-jafy. Manaikitraikitra ny aty fanahy iresaka amiko ve ny fahiny? Efa mivelatra ny ahy maitso itoeranay, saingy nihintsana ny tohom-balia, ny parasaka tampoka ny fahiny, ny parasaka tsinahy nahoana? Ary adiniko sahady ny lasa, adiniko sahady. Mbola tsy ary akory ny vatanao malia dia efa niantso anao ny soratra sy teny hoy ranjazana mihoatra. Izany hoe efa voasoratra sy voalahatra amin'izany ny fiainany. Tsy zanaka na zafina mpanoratra, tsy taranaka mpanoratra velively raha ny hoe fa izy no nanomboka ny asa soratra tao anatin'ny fianakaviany ary efa ho 27 taona no nanoratany. Iza marina moa raha ny hoe raha ny hoe tany am-piandohana dia zazakely tao amin'ny classe de 6e noho ny antony fiainana manokana nisy namana nindosiny fahafatesa dia vokatr'izay no nanoratana tononkalo voalohany indrindra tany am-piandohana tany. Taty aoriana tany amin'ny lycée de Mananjary raha ny hoe nisy sokajina zavakanto tao am-pianarana dia zay zany tao misampana soratra nisy anay dia tao ihany koa zany nisy famoronana dia nisy indray mihira mpiara maka-rivotra tany an-tanàna rehefa ilay mbola kely reny dia namorikira dia nanoratra ho an'izany tononkira zany ihany koa teo anelanelany classe de 6e 3e zany resaka resana zany. Rehefa tonga teny amin'ny ambaratonga ambony teny amin'ny université zany tao amin'ny sampana malagasy dia teo no natsapa hoe ay zavatra ny ilaina daholo le zavatra ny soratana rehetrarehetra tany amin'ny tamin'ny fahakelezany reny dia zananangonina zay tratra zay mety ho hita dia ohatrohatran'izay ny zavatra nitranga. Dia rehefa mba tonga zany teo amin'ny taona fahatelo teny amin'ny université dia nanatona ny inga Simeon Rajon zay verina fa andrarezin'ny fandalinana ny literatura dia somary nampimeny resaka satria zao no nataony tamin'izay fotoan'izay hoe tsy soratra mihitsy zao ataony lahy zao, manao elà moa izy, tsy soratra mihitsy zao ataony lahy zao fa raha retiny atao io soratra dia tokony aminosana koba, zay ny teniny tamin'izany dia efa ny andrarezina moa no miteny dia niondrika ny tena hoe tsy ao zany le talenta. Kinanjo enony ramatoa Bebsoloery io zavatra io dia nentiny niteny izy hoe totio iny zavatra nataonao iny jereko dia rehefa nomeko azy dia izy moa mpampianatra taminay zany izy nampianatra ny tantara ny literatura malagasy dia izy hoe
reto mihitsy ny soratra amin'izao vanim-potoana zao noho izany aza dia manaraka ny tenina oda loatra ianao fa mamono ny talentanao zany dia natsoiny tamin'izay fotoana izay nanao velakevitra atao amin'ny taona faefatra atao amin'ny sampana malagasy anazava ny ainako ny soratra dia nanomboka teo zany dia nahazo toko hoe mpanoratra dia namoaka an'izany tamin'ny gazety tamin'izany fotoana zany hoe gazety atrika na ny anankiray zay vaovao-mpanjakana angamba izy tamin'izany fotoana zany tany amin'ny taona 20 tany dia mivoaka ny eken'ny gazety zany l izy dia teo zany nanomboka hoe nisy ranoe rehefa nivoaka gazety tamin'ny taona 20 tany hoany nanoratra tononkalo zombo tantara fa motom-pitoran-kevitra tantara fandefa amin'ny radio tantara fironina vitsivitsy fa ny riankalo no sokady tsoratra tena nampiavaka andranoe indrindra tamin'ny mpanoratra namany tamin'ny taona 20 tany satria tsy le tantara ny zava-dehibe fa le teny entina milaza n'le tantara zay aloha zany anankiray faharoa izy indray tsy tononkalo satria le endriny zany endrika lahatsoratra tsotra zao anefa ny tetika fampiasa ao anaty tononkalo rehetrarehetra hita ao anaty riankalo zany hoe mety misy rima kely zany ao mety misy sariteny be dehibe ao anatiny mety misy fehezateny ny famalorafitra zany hoe ny fomba fandrafitra tononkalo rehetrarehetra dia hita ao anaty riankalo saingy le izy tsy tononkalo le endrika zany tonga dia ahitana hoe tsy tononkalo ty zavatra ty kanefa rehefa miteny izy dia ohatra maheno tononkalo ianao dia nefa koa ohatra maheno tantara fa le tantara tsy fototra fa le fomba fiteny zany zany hoe le fanehoan-kevitra le fomba filazan-javatra ao anatiny zay ny tena fototra le izy tamin'ny taona 2000 nanao fifaninanana ny akademia malagasy 2 andro ny teny malagasy tamin'izay volana jona hoe aneho fitiavana ny teny malagasy dia zay fomba nehoana azy dia riankalo ny nalefako tao riankalo anankiray mitondra hoe lohateny hoe ho an'ny volana le endrika taratasy zany io ary taratasy-pitiavana manoratra ho an'ny volana nefa rehefa jerena zany le volana dia mifangaro le volana olona sy le volana zavaboary dia nefa mirindra tsara le izy dia za moa tsy ahoana zany tsy gaga raha nahazo voalohany le izy satria za efa resy lahatra tany anatiko hoe ty tena karazan-tsoratra anankiray manaiky ka na samy marobe ary nyfaninina tao nisy 200 mahery dia nahazo voalohany le izy dia nafaly dia miferitreretako an'izany zany hoe ny eken'ny akademia malagasy soratra nataoko io any ianao malala feno fasahina amin'ny fiainako rehetra rehefa niona taminao asa mora-tsapanao ianao nanentana fanahy tamin'ny atsarantare ka nanosika ho sa ny sarizary zoro dia nilaza ho torotoro sa nandika ireo lalàna dia nindrifatra tsy tany sa niantso ireo mpijery sa niantso tsy mihery dia natoko teny ery mba fantatrao nahoana ary satria babinao fity satria nentaninao fity satria revanao fa ty satria voalefinao fity tianao ka ty dia tsy nasiako dika ny elanelany tany dia tsy nasiako vidiny ny elanelany taona dia tsy nasiako dika ny elanelany toetra toy izany koa ny elanelan-tsaina dia toy izany koa ny elanelam-po dia tena zako areny sady alako nenina ny tsisian'ny aliko eo amin'ny fiainantsika ny fisinao no mandrindra ny fiainako ny fisinao no mampivoatra ny fisainako satria ianao mahaliana satria ianao fifaliana satria ianao fanondrena tsisy raha tsisy ianao safidiko malala ny hoti anao fanondriako ny aradia hitety miabakabaka isambarana fity tena safidiko malalaka safidy tsisy neniny ho ilay tianao dia mandefa eritreritra lalina ianao miainonao riankalon-dranoe fa taty aoriana dia nanoratra boky entina hanampiana ny mpianatra manala fanadinana ihany koa izy misy ihany koa ny bokiny izay ampiasainy ny amin'ny ambaratonga ambony anovana fikarohana ny anandratana ny zavakanto malagasy vita amin'ny teny no ady isan'andro ny ranoe za zany zava-dehibe amiko zany hoe anamasina ny teny mba ho masiny Madagasikara satria everiko fa ny fampiteny io teny malagasy io dia animba ny fandrosoany Madagasikara mihitsy zany raha vao ny teny malagasy mihitsy zany ny tsiposiposy satria ny firenena mandroso rehetra zany raisiko zao ohatra ny firenena tranainy zany ohatra ny hoe Rosia ohatra
amin'ny teny risianina daholo ny fanabeazana rehetrarehetra sy ny fifandraisana rehetrarehetra mety tsara ny fandrosoany zareo ka ho azy zany teo amin'ny soratra zay zavatra soratako rehetra na ho an'ny fampianarana io na fa mototorakevitra io any dia misy an'izay hevitra zay foana zany any ambadika manao hoe inona ny ataoko a anamasina ny titeniko ty nitazona foana ny fotom-pisainana faribolana sandatra raha no hoe dia ny fahamoaham-boky iraisany ary dia niarana noratra tamin'ireo andrarezin'ny asa soratra izy satria tamin'ny fotoana valopoloka hatramin'ny taona sivifolo taona maizin'ny toekarena malagasy tsy azo mivinavinaina tamin'izany fotoana zany ny hoe amoaka boky ianao nefa olona tsy fantatra fa ny mpamoaka boky tamin'izany dia rado rinal soravaltera zany no azony ekeny fa raha olona ohatranay vao mipoitra zany ny amoaka boky dia azo antoka mihitsy fa tsisy mpividy satria ny olona sahirina tamin'ny fiainana andavanandro tao anatin'izay zany zay no tanora dia ny ao an-tsaina zany dia hoe miara-mamoaka boky amin'olona fantatra satria nisy olona fantatra tao ary Solofo José Ilay Elira Jonalson Nalsora Valtera reny zany efa olona fantatra dia hoe raha miara-mamoaka boky an'ireny dia mba manomboka fantatra dia ry zareo koa moa nanaiky zay moa le faribolana hoe fitoviana zany tao anaty tsy nametraka ny tenandry zareo hoe olona malaza ry zareo tsy nametraka hoe zoky izy na taminy hoe tsy nametraka hoe zay fa manana maizy anaika tsy miresaka amin'olona fa tena nanetry tena ry zareo raha mety zay teny zay mandroso dia mandroso ny airaha ary maro ny olona variana sy voasarika makany sady tsy ratsy izy ireny no tsy tsara fa ny azo antoka kosa dia ny hoe tsara ny boky za zany mampilahatra ny boky amin'ny toeran'ny mpampianatra ny boky zany dia mpampianatra tena tsotra indrindra tsy mba kizitina tsy mba mbediny boky fa dia tena mampita fahalalana aminao amina fahatsorana tanteraka amin'ny fotoana rehetra ilainao azy na amin'ny 5 maraina ianao te hanana fahalalana amin'ny 5 ianao te hiala voly amin'ny 12 atoandro ianao te nitatra ny fijerinao ny fiainana ny boky dia azonao raisina amin'ny fotoana rehetra ny boky dia tsy mifidy toerana na aiza ny toerana tianao akana fahalalana na akanao alanao voly dia ny boky mpampianatra manampy anao foana amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra araka ny lazaiko teo hoe mpampianatra feno fahatsorana ny boky ka ninonina fahalalanao raha te hianatra ianao ka te ahay dia ny boky teo hoe averiko indroa intelo ndao amaky boky